rariny arak'izay matoky fa miteniteny zavapoana mikotrika fandozana eny lalan'ny fiadanana tsy fantany tsy misy rariny eo amin'ny alehany lalana miolakolaka ny lalana ka na izy mandihy izany dia tsy mba hita fiadanana ka lavitra tsika ny rariny ary ny fahamarinana tsy mahatakatra atsika. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalana sambatra izay mitany ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny foany rehetra. Amen. Tsy misy nahatanteraka izany sitraponan'ny Tompo izany tsika dia isika hivalo hifona hanetry teny natrehany hanaraka izao vavaka izao. Tompo Andriamanitra lavitra ianao nefa akaiky anay tokoa. Miara-monina aminay Imanoela amintsika aminay Andriamanitra. Nefa to lavitra anay, nefa to miala aminay, tsy mamaly ny vavakay, tsy miaino anay. Milaza nefa ny teninao fa mahare dia mahare tokoa ianao ary mahita dia mahita fa ny fahotanay dia manisy elanelana lehibe, hantsana lehibe indrindra mampisaraka anay ianao Andriamanitra ka tsy mahita ny tavanao zahay, tsy mahazo ny famindramponao zahay. Miteniteny foana araka ny voalaza teo, mangalatra misoloky manompo sampy amin'ny endriny maro samihafa. Sazao madio izay efa kely karidovo ny fonay fahotana Tompo mba hita fifaliana ny taolana voavakivakinao. Fa ianao Andriamanitra irery ny marina, tsy misy tahaka anao. Ny fisainanay dia ratsy mandritra ny andro, ny jeren'ny masonay dia hafahafa, ny sofinay mihaino zavapoana. Ko mangataka ny rany Kristy izay hanadio anay, hanavao anay mba hitovy endrika aminy ka mba ho raisinao indray izay ho zanakao. Tsy manana inana izahay ary tsy misy azo alahatra, tsy misy fanatitra azo atolotra itsony fa mitondra ny Kristy izay mpanalalina anay ka amin'ny anaran'ny rery ihany no hanaovanay izany fiforana izany. Amen.
Tsy mivadika amin'ny teniny tokoa ny Tompo ka mitsangana ireny teny soamafaly fa hamafa ny fahotantsika izy. Hoy ny apôstôly masina. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasana rahateo. Satria izay efa fantany rahateo ny teny reny mba hitovy endrika amin'ny zanany, ary izay nitendreny no nantsony, ary izay nantsony no hamarininy, ary izay no hamarininy nomeny voninahitra. Ko amin'ny anaran'i Jesoa Kristy nilazana fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo, ko samy mideran'ny Tompo ianareo. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fivaliana isika noho izany famelan-keloka zany, sady hanonona ny fiadanana ho an'ny tanindrazantsika amin'ny alalan'ny hira fa 575 ny andininy faharoa, sady hiomanantsika amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana izay amakina ny teny avy amin'ny soratra masina tsika riavana, ny vaky teny voalohany dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Nomere toko 720, ny andininy 420 hatramin'ny 420. Nomere toko 720, ny andininy 420 hatramin'ny andininy 420. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niaona tamin'ny Balama dia nanisy teny teo am-bavany ka nanao hoe: miverena makeo amin'ny Balaka, ary zany no lazainao. Ary noho ny tonga tany aminy izy dia indreo teo anilan'ny fanatitra hodorany sy ireo andrian-dany Moaba izay teo aminy, dia hoy Balaka taminy: ahoana no lazain'i Jehovah? Dia nanao hoateny Balama ka nilaza hoe:
mitsangana ry balaka ka mandrenesa tonga lano amiko ny sofonao ry zanaka zipora Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny indro ny hitano efa azoko ary efa nitah izy ka tsy mahovy zany aho tsy mijery faharatsiana eo amin'ny Jakoba izy ary tsy mahita fahoriana eo amin'ny Israely Jehovah Andriamaniny no momba azy ary hoby fanao amin'ny andrina no re ao aminy nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy ary manan-kery toy ny omby manga fa tsy misy fisikidianana eo amin'ny Jakoba ary tsy misy fankatovana eo amin'ny Israely fa amin'ny fotoana no ilazana amin'ny Jakoba sy Israely izay efa nataon'i Jehovah indro firenena mitsangana toy ny liombavy sy miarina toy ny liona tsy andry izy mandram-pihinanany to sy mandram-pisotrony ny ranony voavono toizana amin'ny Titosy toko voalohany Titosy toko voalohany ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra Titosy toko voalohany ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo Paoly mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy hampandroso ny finoan'olom-boafidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenan'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola fa tamin'izay andro voatendry dia naseho ny teniny tamin'ny toriteny izay natolotra ho adidiko araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika ho an'ny Titosy tena zanako araka ny finoana iombonantsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika faranana ny famakinany teny soratra masina araka izay hita amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona toko 4:10 ny andininy 7:20 hatramin'ny andininy 7:20 Jaona toko 4:20 ny andininy 7:20 hatramin'ny andininy 7:20 dia hitsangana isika rehetra ary Jesosy nalala fa tany azy ireo dia hoy izy taminy mifantany va ianareo satria hoy izao vetivety foana dia tsy hahita ianareo ary vetivety foana indray dia hahita ianareo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa hitomany sy hisaona ianareo fa izao tontolo izao kosa hifaly ary ianareo alahelo nefa ny alahelonareo hody fifaliana manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany fa rehefa velonjaza izy dia tsy tsarony intsony ilay fahoriany noho ny fifaliany fa misy zaza teraka ho ambonin'ny tany ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny fa ahitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo ary amin'izany andro izany dia antany ahy na inona nareo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahinareo amin'ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ivavaka isika Andriamanitra misaotra anao zay fa Andriamanitra miteny ianao ary tsy mba olona ianao ka handainga na zanak'olombelona ka hametaka misaotra satria nomenao fotoana nomenao fahefana hangataka aminao izay ko mangataka ny fanainao masina indrindra izay rehetra mba hatanteraka ny teninao aty anatinay tsiraray avy hanananay fiainana nananay fifaliana araka anao Andriamanitra mitenena Jesosy araka ny fombanao fa miaino izay fiangonanao amin'ny anaranao ihany koa nanaovanay ny vavaka amen
Ny bokin'ny Nomeria dia milaza ny amin'ny zavatra nitranga teny an-dalana tamin'ny zanak'Israely. Nomeria dia fanisana ny dikany na fandaminana. Ho ampitona amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tantaran'ny Balaka sy Balama. Ny zanak'Israely efa akaiky ho tonga amin'ny tany Kanana. Niady tamin'ny fireneny manodidina teo izy ireo. Nandresy mpanjaka maromaro teo an-dafin'ny Jordana. Natahotra daholo ny firenena rehetra manodidina. Anisan'izany Balaka mpanjaka. Mpanjaka ny Moaba i Balaka zanak' Zipora. Balaka zany mpanjaka. Ka naniraka izy ho amin'ny mpiskidy anankiray atao hoe Balama. Balama zany tsy tena mpaminany zany izy, fa mpiskidy ranomarina, sainga ampiasain'Andriamanitra tsindraindray izy io, ampiasain'i Jehovah tsindraindray. Io tahaka ny manam-pahefana i rehetra ihany Andriamanitra, rehefa te hampiasa izy dia mampiasa na olona mpiskidy ary na mpanompo sampy ary rehefa tiany ampiasaina dia ampiasaina, satria izy no amin'ny Jehovah mitany sy izay rehetra eo aminy. Ka tsy mahagaga zany raha misy olon-dratsy indraindray ampiasain'Andriamanitra. I Balama zany nalain'ny Balaka, Balaka le mpanjaka. Tsapany Balaka fa hafahafa io Balama mpiskidy io, fa zay teneny tsy maintsy tanteraka. Zay ozon'io mahita loza, zay tsofon'io rano voataha. Dia nampanalaina i Balama zany antson'ny mpanjaka ianao hanozona zanak'Israely fa mitady tsy ho resy ry zalahy reto. Zay le tantara zany. Rehefa nampianantsony Balama, tonga Andriamanitra tamin'ny nofony teny hoe tandremo fa firenena voatara eo tsy azona ozonina. Tsy nety andeha i Balaka satria andaniny mpanjaka no miantso raha mantanteraka ny teniny mahazo vola be, mahazo voninahitra. Dia tsy andaniny indray Andriamanitra miteny hoe raha mankany ianao manozona an'ireo dia ho hitanao fa ireo olona voataha. Dia naleon'ny Balama zany miforotra tsy nandeha. Verina indray nefa ny fiantsona, fanondroana, olon-dehibe mihitsy ny tonga teo. Farany ho Andriamanitra hoe ndananao mandeha fa tandremo fa tsy mahazo manozona ianao. Zay ny tantara ny andohany. Nandeha i Balama mitaingina boriky. Boriky mo sa biriky? Bi sa bomo? Ay, tsy manaraka. Dia rehefa nandeha ty aloha zany izy le toetsaim-bola tao aminy ihany mahazo vola rehefa mankana amin'ny mpanjaka. Zay no natezitra n'le anjely. Sakan'ny anjely tamin'ny sabatra izy fa tsy hitany masony. Fa izy moraka izy nahita le anjely moa tamin'ny sekoly alahady. Tsy nianarana koa tamin'ny sekoly alahady. Biriky sa boriky? Le boriky zany nahitan'le anjely fa i Balama tsy nahita. Nikapohan'le boriky intelo, farany nosokafan'Andriamanitra le vavan'le boriky dia niteny hoe fa maninona amin'ny kapohan'ny rangahy. Ka ianao malivaly izy anankiray tsy mety andeha, mborindray anao mivalivaly anao na andray mandeha ary matoa tsy mandeha misy dikany. Dia nitereny tamin'ny fefy ny tongotry Balama. Zay vao nisokatra ny mason'ny Balama nahita hoe efa misy anjely vonona mila azy amin'ny sabatra. Ozy le anjely hoe ratsy le borikinao izy, dia ianao efa maty ohatr'izay. Ary manahirana zany ndraiky izy le boriky indray no endrin'ny olona. Boriky na biby maditra. Ay misy olona zany adala noho ny boriky. Dia mandana ary ianao fa tandremo fa tsy mahazo manozona ianao. Rehefa tonga tany io Balama io amin'ny mampisikidy mpanompo sampy azy te hanozona ihany, te azo an'le vola. Fisaky ny manozona izy inona indray miboaka amin'ny vavany? Tsodrano fitahiana foana miboaka io. Tezitry Balaka hanozona eny ankanany lahy. Andao afindra, na afindra tamin'ny tenibotra hafa, nanaovana fanatitra. Tonga Andriamanitra tsy hita maso moa zany amin'ny sain'ny Balama ao tsodrano aminy teo. Na afindra amin'ny toeraka hafa tsodrano aminy teo. Dia izay le tantara misy amintsika eto zany na afindra indray izy dia nilaza le teniny vakilany tamintsika eto. Zany nambarana hoe na afindrafindranao toerana io Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny, mitana amin'ny teny. Efa hita izy dia mitaha, zay ny dikany.
rehefa anozona izy dia anozona. Zay nakatsika fampiarezana androany satria maninona ny voalohany satria marina Andriamanitra. Satria marina Andriamanitra. Ndevaka itsika ny 7:20 hatramin'ny 1:20. Vaky itsika Andriamanitra tsy mba olona ka na ny zanak'olombelona ka mo efa nilaza zany izy ka tsy efa nefa nyteny indro efa nita no efa azo ary efa nita izy ka tsy mahova izany. Tsy mijery ny faharatsiana amin'ny Jakoba izy ary tsy mahita fahoriana amin'ny Israely izy. Jehovah Andriamanitra no momba azy ary obo fanao amin'ny andriana no reo aminy. Mitsangany ianao ry Balaka, ozy izy Balama mpaminany mpisikity. Atongolany ny sofinao ry zanak' Zipora fa tia ny tena izy amin'izay. Dia niainy Balaka eritreretra hoe anosina amin'izay ngamba leranga. Kanjo Andriamanitra tsy mba olona ka andainga. Zay le hoe marina Andriamanitra. Andriamanitra tsy mahay mandainga fa midika ny teny koa ahoana moa. Andriamanitra tsy mba olona ka maninona ozy izy. Inona ny dikany ankolaka izy zany le mpandainga. Taonjareo moramora izy le mpandainga. Ny olona isika no mandainga. Izy moa tsy mbola nandainga aloha tsy ngano ny tanana. Rehetra ty manko tsy saha manangana alongany. Zay mamarina ny teny matoa Andriamanitra miteny nefa misy ambadiky teny hoe Andriamanitra tsy mba mandainga, Andriamanitra tsy mba olona ka andainga. Dikan'izany ny olona no mandainga. Fa Andriamanitra marina mandrakariva. Tsy mivadika, tsy mandainga, tsy manao kolikoly. Fa ny zanak'olombelona mora miova, mora taomina, mora esilahatra. Androany tsy tiany ianao raha mpitso ianao tiany. Androany ianao tiany raha mpitso ianao maniry tandroka. Sa tsy zay moa le izy. Zay le olombelona zay. Tsy mitazona ny fahamarinana izy arakaraka ny zava-misy namaritana azy. Natao hoe fahamaritana amin'ny olona dia zavatra tsy mbalivaly dialektika na relatif. Arakaraka ny zava-misy eo aminy. Arakaraka ny fiarahamonina. Arakaraka ny fifandraisana natao hoe marina amintsika olombelona. Arakaraka ny fifandraisako aminao natao hoe fahamarinana. Dia zay zany mahatonga ny olona rehefa zanany tsy mba diso fa ny olona ihany diso. Sa tsy zay moa. Satria misy fifandraisana manakona le fa Andriamanitra tsy mba tahaka izany hoy izy Balama. Tsy zanak'olombelona koa izy anenina koa hoe tahaka izay. Ny avy moa no obolana momba ny fanenenina amintsika moa. Nenina tsy aloha fa tsy alohan'anitra fa aoriana antatsa. Kekeriny nenina koa tsy misy an'izany Andriamanitra. Fa efa planifie, efa mandeha io. Efa milaza izy dia tsy maintsy efaina ozy izy. Rehefa mitah izy dia mitah. Ka ny baiko azo koa dia mitah. Zay ho Balama. Tsy azoko ovana zany. Amin'ny 12. Tsy azo ovana ndray. Io tsy hoe note de service ka ovana amin'ny décision ovana amin'ny arrêté. Ny arrêté azo ovana amin'ny décret. Zay no le filarany moa. Sisy an'izany io. Ny anazy dia faratapony ihany. Fa misy koa ny olona indraindray teneny amin'ny arrêté dia asorony sasa amin'ny note de service. Ohatrany mbo tsy mety. Tsara nisy be zany. Trano misy manao an'izany rehefa manondrana. Dia izay tsy azo ovana zany. Efa hoe firenena voatay ro ary zay koa ny tian'Andriamanitra atao aminao. Rehefa miteny Andriamanitra hitay ianao dia hitay izy zay. Fa itsika indraindray tsy mahandro tatana. Itsika ny mivadibadika, itsika ny mandainga. Fa rehefa miteny hoe hitay ianao dia mitay izy zay. Ary zay le tsy azo ovana ho Balama. Anatin'izany izy mamindra fo. Fantany fa tsy tanteraka ny zanak'Israely reto mandainga. Zay ny 1:20 hoe tsy mijery faharatsiana amin'ny Jakoba izy. Raha iandry ianao marina Andriamanitra vao hitay ianao, isy fitahiana tonga eo sa tsisy? Tsisy. Atsika be le hoe Andriamanitra irery ny marina. Ny olona mpandainga fa tsy mijery ny faharatsiana. Andriamanitra ny tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana. Ary zay mahamarina azy Andriamanitra marina izy. Mamindra fo izy. Tsy mijery ny fahotantsika izy amin'izany. Fa zanak'Israely koa ny mipiripiry ny vadika teny an-dalana. Anao mbola kely volamena.
niady tamin'ny Mosesy ningoningony sarotra entina fa tsy nijeran'izany Andriamanitra satria marina izy reriny marina fantany fa izy reriny marina ka raha ijery tsingoloka atsika izy tsisy tavela ato itsika fa Andriamanitra rery no marina. Nisy pastera tezitra amin'ilay olona manamarimary tena zany dia izy hoe androany tsika tsisy mivavaka ato am-piangonana fa zay manana zay manana mihevy tena fa marina ihany no mivavaka ato. Dia nalainy baiboly dia nifindra tariny tokotany izy dia tary zany izy nitarika fotoana dia nifampijerijery dia nivoaka aloha ny dekona aloha mba hivoaka ihany dia nifampijerijery io le nivoaka koa ny mpandray sasany mbola jalijali lao zay mbola tsy mpanay ary ohatr'izay foana manko le izy tsy mahazo tsara n'le resaka fa lasa koa ny mpianatra katekomena nanaraka amin'ny olona tsisy nivavaka tsisy tavela tao an-trano zany ny olona aveo zany tara tokotany aloha no natao. Andriamanitra reriny marina izy tsy mivadika amin'ny teny ary io Andriamanitra rehefa manao hafahafa aza mijery olona koa zay ny fanao amin'io. Isaya toko amin'ny 50 inge ka manahirana ny mamaky azy satria ohatrany manavakavaka Andriamanitra indraindray ohatrany manavakavaka izy indraindray ho anaty misy teny amin'ny soratra masonao zany indraindray manahirana satria izy miteny hoe zava-poana aminareo ny alipandry. Amin'ny salamo koa misy an'izany misy teny roa izy amin'ny ray misaya ndray amin'ny salamo hoe alipandry mifoha maraina sy androm-pandry mihinana hanina azy amin'ny fahoriana nefa izany izy dia omeny malalany na dia matory fosina azy izy. Misy fotoana anao mifofotra mivelivy mifoha maraina amin'ny 4 tsy matory raha tsy amin'ny 1 isanandro tsy manam-potoana nanan-kaminy le zalahatsy mifoha amin'ny 7 matory amin'ny 7 fa mety mandeha foana le fandeha misoratra masina zany aza mialina mijerijery ny hafa mihitsy fa ny anao amin'Andriamanitra takio aminy angatao aminy fa izy dia marina foana amin'izay ataony marina izy amin'izay ataony tsy miova tsy mivadika amin'ny teniny izy fa ny zavatra faharoa dia izao mitana amin'ny teny ny tombo satria masina izy zay ny faharoa masina izy ny voalohany teo marina izy dia verenantsika nomery toko fa 720 fa 720 teo andininy 220 hatramin'ny fa 720 nomery toko fa 720 andininy 220 hatramin'ny fa 720 vakitsika nentin'Andriamanitra nivoaka avy tamin'ny Egypte izy ary nanan-kery toy nombo mamy fa tsy misy fikidianana ao amin'ny Jakoba tsy misy fankatovana eo amin'ny Israely amin'ny fotoana lazana amin'ny Jakoba sy Israely zay efa nataon'i Jehova eny firenena mitsangana toy ny liom-bava sy miarina toy ny liona tsy andro izy mandra-pihina ny toa sy mandra-pisotro ny rany voavono. Andriamanitra nalala ny zarak'israely tao Egypte satria masina izy ho masina ianareo satria masina aho hitako ny fahorian'ny oloko tao Egypte midina azo monjy azy zany hoe io Egypte io dia mpanompo sampy mila alana ao ny zanak'Israely satria masina Andriamanitra tadi fa nitikany hoe teny hoe masina dia voatokana voasaraka tena hoe sacré voasaraka mifanotra amin'ny profane ka mila sarana ao izy avoaka ao Egypte zay ny antony mila masina izy satria masina Andriamanitra ary tabidi fa ny Egypte zany ary mandrika kehitriny ary zany fohy be ny fanaovana magia fohy be ny karazana herin'ny sampy maro tsy karazana tamin'ny andro taloha Osiris, Isis, ny sisa apisy ny takan'izany tabidi fa mbola misy zavatra tsy hain'olombelona nataon'ny Egyptiamina tamin'ny fotoana reto zanak'Israely babo reto zany fotoana zany ny pyramide ohatra anatin'ny 7 merveilles du monde dia tsy mahay tsony na zareo tompona ary tsy mahay tsony inona koa moa le faharoa zay tsy hainy zareo tsony sady tsy haintsika koa dia resaka faty momio izy nareo inona ny nataony taona tonga ny maharitra elabe mbola tsisy mahay koa zany ny fahaizana Egyptiana zany ny zavatra maro samihafa zany ao ny siansa fa ao koa ny zavatra maizimaizina avy amin'ny devoly zay ny tsy tian'Andriamanitra dia nasorona tao ny zanak'Israely ny antony mindininy 720 mba tsy hisy kidy tsony ao amin'ny Israely ao tsy hisy fankatovana na fanandroana
ao amin'ny Israely ao. Zay le mamasina Andriamanitra. Tsy afaka ifangaro amin'izany Andriamanitra amin'ny sampy, amin'ny sikidy, amin'ny fanandrona. Tsy afaka ifangaro amin'izany izy satria masina izy. Ka rehefa sarahana amin'izany ny zanak'Israely, lasa firenena tahaka ny liona. Tsy misy mpihaza mahazo haza ambavan'ny liona. Ny hazo rehefa ambavan'ny liona dia veloma, satria ny liona dia afaka mitondra omby ao amin'ny vavany mihazakazaka. Ka ianao ry balaka ozy izy miomana fa tsy maintsy ho levina anao tahaka ny haza. Haza ihany dikany toa, dikany hoe mitoa dia mihaza, mandra-pisotrony ny ranon'izay voavony, fa tsy maintsy levina ianao izy tamin'ny balaka. Ary zay le Andriamanitra masina, tsy tia mifangaro amin'ny zavatra hafa izy. Dia rehefa miteny manamasina antsika koa izy dia lasa masina isika na dia tsy masina ary. Fa tsy avelan'Andriamanitra ny olona mitana amin'ny olona maty, ny tsindrian-javatra sy ny sisa. Fa Andriamanitra mitana ny teniny amintsika, marina izy, masina izy. Ary zay nolazainy amin'ny Titosy toko voalohany teo. Titosy toko voalohany maninona ho Paolo tonga amin'ny jentilisa ny tenin'Andriamanitra? Satria Andriamanitra tsy mahay mandainga. Efa nilazany zany izy tamin'izay hoe indro ny firenena anatona ny fahazavanao. Ny firenena rehetra ambony tany ahitany fahazavan'Andriamanitra. Zany teny fampanantenana tamin'ny testamenta taloha. Tanteraka izy zao Paolo. Vakitsika ny Titosy toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Paoly mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, ampandroso ny finoan'olom-bafidin'Andriamanitra sy fahalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-panaraka n'Andriamanitra amin'ny fanantenana, ny fiainana mandrakizay, izay nampananten'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony voako. Fa amin'izay andro voatendry dia nasehony teniny tamin'ny toroteny izay natolotra ho adidiko araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy atsika. Tonga zao ny toroteny, tonga ny vaovao mahafaly amin'ny jentilisa ho Paoly apôstôly, fa nampananten'Andriamanitra izay tsy mahay mandainga izany. Ny elantsika tsy elan'Andriamanitra. Indray tsika miteny ela oviana izany. Zany koa nitenen'i Jesosy amin'ny Jaona toko 4:10. Hitomany sy saona ianareo ozy izy, fa ody fifaliana. Io ane Andriamanitra tsy maintsy manatanteraka amin'ny teniny izy. Ho avy indray fa namasina ho avy ny tiany Jesosy resahana. Ho avy vetivety foana jitanareo dia vetivety dia hitanareo. Fa namasina ho avy. Inge tahaka ny vehivavy bevoka ozy izy. Sy volana izy mandehandeha amin'ny sahiran-tsaina, mitondra an'iny hoe ahoana aminy izy ty. Fa rehefa teraka iny ozy izy adininy ohatrany tsy nisy le sy volana. Zay le resahana. Tsy tsarontsony zay tamin'iny tsy mihinana briky tsony izy, tsy mihinana voamadilo tsony, tsy nitaka zay mola izy. Efa lasa iny. Ary zay le fahendren'Andriamanitra masina sady marina izy amin'izay rehetra ataony. Ianareo Jesosy mangatà, tsy misy manesitra ny fifaliana aminareo. Zany fifaliana zany fiainana. Rehefa za manome dia mahazo fiainana anareo, mahazo fifaliana anareo, fa tsy misy afaka manala izany aminareo. Fa indraindray koa ianareo Jesosy tsy mahay mangataka. Tsy mila mahay mangataka koa tsika amin'Andriamanitra. Mangataka zavatra amin'ny anarako anareo dia ataoko zany. Torohevitra anankiray amin'ny fangatahana, ny ankamaroany zavatra angatahantsika dia moyen, fitaovana no angatahantsika, fa tsy ny fampiasana azy na ny tanjony na ny viny. Averiko foana fa vavaka ny ampianarin'ny tompo ny meny tompo io tsy mandehandeha ho azy. Fa io vavaka ny ampianarin'ny tompo dia manana endrika projet feno io. Inamony voalohany rehefa hoe ranaizy nan-dandro zay le adresin'le vavaka ahoana ozy ho amasininy. Io ny vina. Ho amasiniko ny anarako masina zay lotonareo. Io zany ny vina ho amasiniko ny anarako. Andriamanitra ihany manamasina an'io. Raha vao tsy manamasina an'Andriamanitra ny vavaka ao dia tsy mivaly ny dikany. Mila amasin'Andriamanitra ny anarany. Le vavaka ataonao ve mikendry ny fahamasinan'Andriamanitra. Zay ny vina. Ny tanjona ho tonga neny fanjakana. Raha vao tsy mifanaraka amin'ny tanjon'Andriamanitra iny vavaka ao dia eo ianao ny raisin'io. Io ny raisin'io. Zay le izy. Dia ny mission atao
misy mission io, misy vina tanjona dia mission ny hiraka. Inona ny hiraka? Atao aneny raha vao miala amin'ny mission ianao dia zéro koa ianao. Zay vao omena anao ny moyen, chef moyen mission le chef Andriamanitra ry. Zay vao hoanao izy omeo anan'io ny moyen iny. Anaovana apekaro avy ambany ange, omenay le amina dia ataonay ny tanareo. Dia avy eo tonga ny ka ho masina ny anarana. Vavaka complet misy projet. Ary inona le tono izy ianao? Ny ahoana hoe mamela ny elokay tahaka namelana izay meloko taminay dia ahoana ny tono? Aza mitondra anay amin'ny satria malemy ianao. Zay le faiblesse, zay le fahalemena, ka aza entina mifakapanahy ianao. Tsy vitany misy faiblesse fa misy menace. Inona ny tono hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy? Manafahanay amin'ny misy ratsy ao. Ianao efa malemy etandaminy faible dia ato mbola misy menace amin'ny ratsy. Fa inona ny opportunité, inona ny fanararoatra? Anizany zavatra rehetra zay ny amaranana azy. An'Andriamanitra ny fanjakana sy ny hery amin'ny zavatra rehetra. Tanao zay le anatiny misy zavatra ohatran'izany anatiny fa matoy no men'Andriamanitra modèle le fa tsy plie vava dia ny fanjakana rehetra tsy plie vava. Fa misy zavatra ianarana ao anatiny ao. Dia rehefa mangataka zany ianao dia ny ankamaroana angatantsika moyen. Raha mangataka fiara ianao dia Andriamanitra tsy le manome fiara ny olana fa ataonao ino. Zay le hoe inona ny vintanjonao amin'io. Zay mahatonga anao nangataka moto dia nomeny bisikleta. Satria efa hitana Andriamanitra le ry setrasetra no ataony amin'io raha mahazo an'io izy. Andriamanitra rehefa mivavaka tsika dia tanjona sy vinanao ny jereny fa tsy le zavatra ngata. Hainy manome an'io. Hainy manome an'io. Fa ataonao ino? Resy lahatra amin'izany izy. Ataonao ino? Tsika koa tsy mangataka ho Jesosy, nareo nke tsy mangataka ho Jesosy amin'ny 9:40. Matahotra manko ny mpianatra, inona moa le angatah? Be dia be koa ny zavatra tsy angatahantsika amin'Andriamanitra. Ary na hivady andefy mandry ankinina raatra izay sy mangataka matetika izy io fa azo voangatah. Sady zay raha teo na amin'ny fiarahamonina koa nge fa azo voangatah. Azo voatao vodiondry, tsy efa azo voatao vodiondry. Ataontsika an'izany koa Andriamanitra efa azo voentina mbava. Ny olona zany mbola tsisy an'izany efa nangataka. Me fahendrena tadiavako vady. Omeo azy zany vady endry zany. Mialoha ny olona efa nangataka hoe inona le. Mangataka aloha ianao me fahendrena sy fahaizana ny zanako Andriamanitra mba olona indraindray amin'ny fiarahamonina. Zay ianao vao mangataka vola école azy. Fa ianao le école azy nangatahanao aloha. Azonareo tsy mety. Any aloha le fomba vavaka mihitsy ny tsy mety. Hoe io zanako io mba kendreko mba ho sangana eto amin'ny fiarahamonina Andriamanitra mba ho lazon'ny olona ialofana. Fa tsy hoe école azy amin'ny farany volana tompo mba tsarovo zay. Le fomba vavaka mihitsy ny tsy mety. Zay ny ampianarin'i Jesosy amin'ny Jaona 2:20. Fa mitombo mitana amin'ny teniny. Dia ianao koa zany mitana amin'ny teninao. Izao koa ny fahamasinanao fa hainy manome an'io. Rehefa mitah izy dia mitah izy balama hoe tsisy azo atao tsony. Dia zay koa nataon'Andriamanitra anao. Ataony tahaka ny omby manga mahery koa ianao. Ataony tahaka ny fiobinan-drina izy amin'isay ao. Ataony tahaka ny liony ianao. Fa Andriamanitra dia mitana amin'ny teniny, marina izy, masina izy, mamindra fo aminao izy. Aza dinona mandrakariva mivavaka aminy amin'ny anaran'i Jesosy dia ho tanterahana aminao izany. Amen.
andeha iombona amin'izao vavaka fangatana izao isika ry havana hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misaotra makasitraka anao zahay, fa Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao, no porofonao indray izany tamin'ny alalan'ny teninao izay vao nambaranao taminay. Rehefa nandre izany teninao izany izay Andriamanitra, dia feno fifaliana tokoa ny fonay, satria manana Andriamanitra marina izahay, manana Andriamanitra masina izahay, izay momba anay mandray atanana ny fiainanay. Faly tokoa ny fonay Andriamanitra, satria rehefa miteny ianao dia tanterahinao izany. Tsy mba mijery anay araka ny fahotanay tokoa ianao, ary marina amin'izay rehetra ataonao ianao. Izany rehetra izany Andriamanitra dia tanterahinao eo amin'ny fiainanay, koa misaotra anao indrindra, makasitraka anao indrindra. Masina tokoa ianao Andriamanitra, mba tianao masina tahaka anao zahay. Koa dia misaotra indrindra ny amin'izany teninao izay manambara ny sitraponao izany. Fa amin'izao sisa izao izay Andriamanitra, dia indreto vonina hankatony teninao, vonina handeha araka ny sitraponao, ary vonina iaina amin'ny fahamarinana araka ny sitraponao Andriamanitra. Koa dia tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izay Andriamanitra, omeo hery izahay mba azonay mahefa izany. Ankehitriny ary izay Andriamanitra dia mivavaka aminao, satria Andriamanitra miaino anay ianao, Andriamanitra mamaly vavaka anay ianao. Koa dia mivavaka aminao zahay ankehitriny, ho anay tsirairay avy reto izay vao avy nandray ny teninao. Ianao Andriamanitra no ampiorona ny finoanay, ianao Andriamanitra no anome hery ho anay amin'ny fanarahandianao amin'izao sisa izao. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy reto, izay samy manana ny entaenta ao anatin'ny fony ao, izay tsisy miafina aminao, fantatrao avokoa ireny rehetra ireny. Andriamanitra, angatahinay mba anatanterahinao ny faniriany tsirairay avy izay fantatrao tsisy miafina aminao. Ao Tompo ny marary, ianao anasitrana. Ao Tompo no zoim-pahoriana, ianao anasitrana ny fo maratra handrotsaka ny fiadananao, hanome fanantenana velona. Ao no manana olana izay tosary-bahana, ianao Andriamanitra ilay mahay ny zavatra rehetra ny hiasa amin'izany mpanomponao izany, ka hanome azy ny vahaolana araka ny sitraponao. Ao koa Andriamanitra reo izay te-hisaotranao noho ny fahasoavana izay narotsaka teo amin'ny fiainany, dia misaotra anao izy ireo, makasitraka anao Andriamanitra, ary dia mametraka ny amin'ny manontolo eo am-pelantananao. Petraka feno eo am-pelantananao Andriamanitra, ny asa mararany tsirairay avy, ny adidy sy andraikitra efa napetraka ao amin'ny tsirairay avy, ianao hanampy azy ireo. Fa ankehitriny izay Andriamanitra, dia mivavaka manokana ho an'ireo mpanomponao izay nangataka vavaka eo anatrehanao. Ao Tompo ny mpanomponao izay manana ny zanany any ivelany any, ao anatin'ny tsy fahasalamana izay handalo fandidiana, dia ianao Andriamanitra ilay mpitsabo ambonin'ny mpitsabo, ianao no hiasa manan-kery ao anatin'izany rehetra izany, ka dia ny sitraponao no tanteraka amin'izany fitsaboana tanterahina izany. Ao koa Tompo ireo fianakaviana izay andeha hiala eto amin'izao toerana misy anay izao eto Antananarivo, ianao Andriamanitra no hitahy ny fianakaviany manontolo, ianao Andriamanitra no hitahy azy ireo amin'ny asa mandrarà sy ny adidy sy andraikitra izay efa nomenao azy ireo. Dia mino sy matoky izay Andriamanitra, fa hitahatana azy ireo ianao amin'ny lalandavitra izay ho diaviny, amin'ny lalandavitra izay ho alehany, dia hiaro azy ireo ianao, hialolalana azy ireo ianao, ka ny voninahitro Andriamanitra no iseho amin'izany rehetra izany. Ao koa ireo mpanomponao izay mangataka vavaka ny amin'ny zanany anampitan-dranomasina ihany, ianao Andriamanitra no hanome fahendrena ho an'ny zanaka izany mpanomponao izany. Eny Tompo, ny zanaka tsirairay avy ireto koa izay anampitan-dranomasina any, ianao Andriamanitra no hanome fahendrena, ianao Andriamanitra no hanome
fahasalamana tsara ka mba ho vavolombelonao ny zanaky ny mpanomponao na dia tsy eto an-tanindrazana aza fa dia ho feno ny fahendrena avy aminao. Ao koa Andriamanitra ny mpanomponao izay nangatabavaka ny amin'ny fisarahany toeran'izy mivady. Ianao Andriamanitra no ampanjaka mandrakariva ny fitiavana ao anatin'izany, ka na dia eo aza ny mety ho elanelan'ny tany dia mino somatoky izay fa ianao Andriamanitra ilay fitiavana no ampanjaka ny fifankatiavana izy ireo. Iaro izany tokantrano izany koa ianao ary ampahery azy ireo ny amin'ny zavatra rehetra. Mivavaka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ny fianakavian'ny Ramersoranto Ertina izay efa nodimandry ao aminao, hoentina mbavaka eto anatrehanao Andriamanitra ny fianakaviana manontolo. Ianao no androtsaka ny fiadananao, ianao no androtsaka ny fanantenana velona avy aminao ho an'ny fianakaviana izany mpanomponao izany. Ianao nasitrana ny fo izay maratra, ianao Andriamanitra no hanome fifaliana tena izy avy aminao. Koa dia mino somatoky izay Andriamanitra fa iseho tokoa ny voninahitra eo amin'ny fiainana izany mpanomponao izany. Apetraka ifenao am-pelatananao koa Andriamanitra ny fiainana izao fiangonana misy ana izao, ny fitaizam-panahy ho an'ny folo alin-dahy. No Andriamanitra no hitarika anay tsirairay avy. Ny mpanomponao izay efa notendrenao mba hitarika anay eto amin'izao fiangonana izao dia omeo hery sy ny ankonany manontolo. Ny biraon'ny fiangonana, ny tompona andraikitra isan-tsokajy ny eto anivon'izao fiangonana izao, ianao hanome fahendrena, hitarika azy amin'ny alalan'ny fahamarinana, amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba andehanany amin'ny fahamarinana eo anatrehanao. Ny sampana tsirairay avy fantatra ao tsisy miafina aminao ireny. Izany izay rehetra mahasoa anay Andriamanitra no asandratra eto anatrehanao, fa mino somatoky izay fa miaino anay ianao ary mamaly ny fivavakay. Koa dia mba ianoy ary ny vavaka mangina sandratray eo anatrehanao ankehitriny. Andriamanitra misaotra anao zahay fa mpihaino vavaka ianao ary mino izay fa hamaly ny fivavaka ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy ny vavahanay toy izany. Amen. Avana malala rehetra amin'ny Tompo andeha hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika, ka eo am-pitsanganana no andeha hanambarantsika ny finoantsika, ka ny fanikam-pinoana laharana fahatelo no andeha rahantsika manonona ho fanambarana izany finoantsika izany manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika aho, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboa ny finoanay. Amen. Mipetraka isika ry havana. Fifaliana ho antsika mandray reto avantsika, manolotra ny zanany hisaotra ny Tompo satria mitana ny tenin'ny Tompo araka ny voalaza teo ka velon-jazy izy ka manana fifaliana ho araben'ny fiangonana.
7,700 ny andininy voalohany no raitsika dia hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo. Ry Jesosy akaizany zaza kanefa mpanjaka malaza. Ny zazakely rakotojaona rena Isaka sy zazakely Raoly Arsoma amin'ny aina fiobiana. Malala amin'ny Tompo amin'ny fitiavana ny raisintsika reto namantsika reto nanolotra ny zanany voateraka ho amin'ny Tompo. Dia fifaliana ho antsika mandray azy reto atranon'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ny fary izy ireo, Andriamanitra tompon'ny fahavelomana ka handray fampirizina amintsika izy ireo. Hoy ny teny soratra masina. Fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo. Nankinina taminao tromboka aho, hatrany an-kibon-dreniko dia efa Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho an'ny Tompo. Koa dia atolotra ho an'i Jehovah izy, eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo noho ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany. Mariky ny teninao tsy miova, famindramponao tsy miova, fahamasinanao tsy miova, fahamarinanao tsy miova amin'ny taranaka amin'ny fandimby. Vavolombelony zamonjaika miompifaliana amin'izy ireo. Meteza ianao Tompo, ampiditra ny zaza amin'ny fianakaviana, fiangonana, firenena. Hitan'ny ray aman-dreny ianao nome azy fanantenana, fitiavana ary finoana velona hitezan'ny zanany. Atsapan'ny zaza fa tokantrano misy Andriamanitra izany ary tokantrano notahian'Andriamanitra. Tahiko izay fiangonana mba hitaiza ny taranaka rehetra nomenao anay, mba vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny finoana ny taranaka rehetra tezaina amin'ity fiangonana ity. Ngatahanay zany amin'ny anaran'i Kristy Tompo. Amen. Dia miarahaba anareo amin'ny anaran'ny fiangonana ry avana. Ento reto zaza ireto ka tario hitombo saina tena handroso fity amin'Andriamanitra sy ny olona ary homananareo ny amin'ny sakrameta amin'ny fotoana mahamety izany. Amen. Fifaliana fifaliana antsika satria misy ny manolotra ny zanany iray eo amin'ny sakramentany batisa hiditra amin'ny faneken'Andriamanitra izay fanekena mandrakizay satria Andriamanitra tsy mivadika fa mitana ny teniny mandrakariva. Vala 700 andininy voalohany sy ny faharoa dia hiatrika ny alitara masina koa izy ireo. Fialina ho an'ny fiangonana mandray anareo amin'ny fandoroanareo izao zanak'areo izao amin'ny sakramentany batisa.
Enotsika ny teny fanorenana anaty fiangonana izao sakramenta izao. Tompo, efa nomena ny fahefana rehetra nandandra izay ty antamy, ko mandehana ianareo. Dia atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy-masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary io zao momba an'ireo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary oroko ny fanekeko ho amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra azy tananako mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'ny Kristy. Amen. Dia mangataka anareo ry havana dia hitodika avy hatrany amin'ny fiangonana hamaka ampahabe maso ny fanekenareo. Manolotra ny zanak'Andriamanitra raitsaka izahay, mekenay ny hijoro ny teny amin'ny asa mpanomponay, mba hahatonga anay eo amparan'ny zanak'Andriamanitra amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny antanterahany fiangonana amin'ny zanakay, fitazaina rehetra araka ny filazantsara, atao mba hampitomboiny amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisina avy amin'ny andro izao. Ekenay ny Jesosy Tompo mba hahazahoana hery handava ny asan'ny Satana rehetra, vonina hivavaka ho azy, hampianatra hivavaka, hampihitra azy mpianatra sekolalahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny ataon'izao fanaovana batiza izao, ezahanay atao ny taonazy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo, ny herin'Andriamanitra ny ankinanay, hatateranay izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra, omena anareo izany heriny zany, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Sika fiangonana koa ry havana tompona andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra ekentsika ho anjamin'ny sakramenta masina izany, dia sika hitsangana angataka ny fanahy masina. Isika Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay ankehitriny ny didin'i Jesosy Kristy Tomponay, ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramentan'ny batisa, koa mitalao aminao zay Andriamanitra ho manatrehanay. Aoka ny fanainao masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Raha no mamelombelona ny zavaboary dia manasa lotony nofo mba ho fanapantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny kristiana izao. Reto zaza atao batisa reto ny voaray mandrakizay ho mifanekenao, ampitafiny zanakao izy ireo ary ampiray endrika aminy noho ny asan'ny fanainao masina izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Andriamanitra ho faly misaotra anao koa zay kehitriny afa-tanteraka ny fandriny reto ray aman-dreny sy mpiantoka ireto, miombonainao amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatana fiangonana ho azy ireo dia nitehirizanao reto zazy reto eo ambany fahasoavanao, ka mba hampahatra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampino ray aman-dreny ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Mba ny fahasoavanao ny koa ny Andriamanitra ny ezaka rehetra izay ataon'ny fianakaviana, ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zazy reto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay zavavaka izany. Amen.
petraka isika fiangonana. Tanjony aina anjara fity. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Arentsho ny aro navalina Kevin. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotson fanomezan-tsoa Mathieu. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. O ny Tompo anaka aza matahotra efa nanavotra anao ianao ento re zazy ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ira fanampifahina amin'ny 20 no iderahantsika ny Tompo. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Aminareo rehetra izay ao amin'ny Kristy any fiadanana. Kanefa hoy ny zanaky ny firenenao, tsy marina ny lalan'ny Tompo
nefa ny lalan'ny tenany no tsy marina. Raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka dia ho faty amin'izany izy. Ary raha ny ratsy fanahy no miala amin'ny faharatsiany ka manao izay marina sy mahitsy dia ho velona amin'izany izy. Kanefa hoy ianareo, tsy marina ny lalan'ny Tompo. Ry taranak'Israely, samy ho tsaraina araka ny lalany avy ianareo. Ezekela 7:30 andininy 7:20 ka hatramin'ny 20. Toy indray vaovao tamin'izao maraina izao. Ny alakamisy 24 ny volana Febroary, manomboka amin'ny 10 rasy sasany, eny amin'ny FJKM ambany lalana finoana Itosy no anatanterahana ny Tompo vaoan'ny aumônerie, ka misy ny fiaraha-misakafo aorian'ny Fanompoam-pivavahana izay tsy faina amin'ny vidiny 7,000 ariary, ary ny échange de cadeau entina amin'io dia mitetina 5,000 ariary. Koa izay manam-paniriana ny anatrika izany dia mandalo amin'ny brownie secrétariat. Anatanteraka famangina fikambanan'ny olona sy ny dekona rehefa mirava ny Fanompoam-pivavahana. Andray fitenenana ny brownie 25. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana Dorcas, finaritra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ny sampana Dorcas tamin'ny fahatontosana soamatsara ny komity lehibe ny synodam-paritany Avaradrano izay natao ny talata 15 Febroary lasa teo. Misaotra ny mpitandrina sy ny braon fiangonana ary ny diakona. Misaotra ireo reny sy rahavavy rehetra ao amin'ny sampana Dorcas Ampahaibe na nitoto na fotsy sy nahandro na masaka tamin'ny fikarakarana, ny fandraisana ary ny fanatanterahana izany. Fa i Kristia no fihavanantsika, makasitraka indrindra tompoko. Sampanasa AFF, finaritra. Anio hariva amin'ny 3 ora indray no fotoanantsika amin'ny fandalinana ny tenin'ny soratra masina, iarahana amin'ny pasteur Rakotsizafy Mikaela sy ny AFF izay anasana antsika mpianakavin'ny finoana mba hanatrika izany fampianarana sy fandalinana soratra masina izany. Ny lohahevitra anio dia ny coronavirus sy ny fiainana kristianina. Koa manasa antsika rehetra amin'ny 3 ora hariva, manantena ny fahatongavantsika rehetra. Sampana tanora, faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Izay ato amin'ny sampana tanora dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho antsika rehetra nandray anjara tamin'ny opération Beignet au choco ho fampandrosoana ny asa. Ny beignet dia afaka alaina ao amin'ny akany ambony. Ny sampana tanora ihany koa dia mikarakara fifampiarabana na hatratry ny taona izay kasaina tao ny sabotsy 5 volana martsa ho avy izao amin'ny 12 ora eny Ambohijanaka Alasora izay anasana ny mpikambana rehetra ary atao izany ao anatin'ny fanajana ny fenitra ara-pahasalamana tanteraka. Ho an'ireo kiasanatrika izany dia asaina hisoratra anarana ao amin'ny avitra hatramin'ny faray amin'ny volana martsa, makasitraka indrindra. Sampana VFL, finaritra. Anio hariva amin'ny 2 ora ny sampana no anatanteraka ny lavantekira any amin'ny FJKM Ialanana Ambohidratrimo. Misaotra ny mpitandrina sy ny brao fiangonana namelanay amin'izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Sampaty, manentana ny kristiana rehetra ny vondrona mpanazava, andray anjara amin'ny paka Andriambavilanitra izay amidy 10,000 ariary. Mbola manentana trany ireo izay vonina irotsaka ho komity mpivondronana ny sampaty. Andray sy amen'ny taratasy fisoratana anarana ary amerina izany avy hatrany. Rakim-pisaorana. Tokantrano iray manolotra Simon Orombato 5 taona ho an'ny tranony mpitandrina dia mangataka vavaka. Misaoran'i Jehovah ry fanahyko ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anaran'ny masina, misaoran'i Jehovah ry fanahyko ary aiza misy adonanao fitahiany rehetra. Fisaorana noho ny fahasoavana rehetra noraisinay avy amin'Andriamanitra, atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Tsy takatry ny saiko ny fahatsaranao Tompo
rakim-pisaorana noho ny fahasoavany sy ny famindrapony narotsany tamin'ny ankohonanay atolotra ho an'ny sampana sekoly Alahady. Rakim-pisaorana ho an'ireo pastera 3 lahy mangataka vavaka ho an'ny fianakaviana sy ny tokantrano ary ny asa aman-draharaha. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fikambanana katekomena. Entoko fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lava aho. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izay menakavy tamin'ny nahavitana soamatsara ny fandidiana ny zanakay, dia mangataka amin'ny Tompo ny hahasalama azy tanteraka. Atolotra ny pasteur 3 lahy sy ny sampana Dorcas. Misaora ny Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny pasteur 4 rahalahy sy ny safifa, mangataka vavaka ho an'ny tokantrano mpivady misara toerana ny fianaran'ny zanaka any ivelany. Izay indray ry havana ny vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Mandroso ny amin'ny 20 taona mpitandrina sy ny 520. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Fa andry Kristy ho an'Andriamanitra izay amin'izay hovonjena sy izay hovery, Korintana 2:2-5. Izany no teny fandreva izay entsika mankalaza ny 20 taona nampitandrina sy ny 20 taona ny raha nanompo tampitandrina Rakodjafy Mikaela menakavy. Misaora an'Andriamanitra tsika ry havana fa taoriana ny 20 ny vola Novambra tamin'ny taona lasa tamin'ny 2024 nametrahantsika ny vady voalohany amin'ny Tsangambato fandraisana anjara amin'ny fanohanana mpitandrina amin'ny asa tao an-trano dia tanteraka soamatsara ny asabotsy 2020 ny volana Febroary, zany hoe omaly zany ny ady fototra sy ny fanombohana ny asa eny an-toerana. Voninahitra ania ho an'Andriamanitra rery any. Koa amin'ny anaran'ny komity iray manontolo, ny komity ny fankalazana iray manontolo no anolorana ny fisaorana ho an'ny biraon'ny fiangonana, ny sampana sy ny sampana asa rehetra ary fikambahana eto amin'ny fiangonana, ary indrindrindrindra isika miaraka finoana ny tonam-bavaka izany asa izany. Isaorany keo isika rehetra tamin'ny fahafozana izay nataontsika ka nahafahantsika nanateraka tolotra ara-pitaovana na ara-bola na ara-kevitra ka nahatongavana amin'izao dingana lehibe izao. Mbola manao antsotrana rehefa ny komity amin'ny fifanomezan-tany mavitrika ho fanohanana ny asa. Mbola be sy makadiry ny miandry antsika ko dia manantena hatrany ny fametrahantsika izany ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra, ary manantena antsika rehetra mba hifanomezan-tanana ho fanohanana satria efa tena manomboka sy mizotra tanteraka ny asa ankehitriny. Misy fomba maro moa ahafahantsika manatanteraka izany fahafozana izany, ka afaka isika manantona ny komity, manantona mivantana ny komity zany, mpikambana amin'ny komity, na ihany koa tsika mandray ny valopin'ny fahafozana izay misy an'izany ery ambaravary ery alohan'ny fidirana, ka mandrotsaka izany ao anatin'ny vata izay fandraisana izany isaky ny Alahady. Tsy voatery ho vola, tsy voatery ihany koa fitaovana no tsy maintsy atolotra, fa mety misy ihany koa avy amintsika tsirairay avy tolo-kevitra, aroso entina mpandroso ny asa ka vonona hatrany ny komity zany andray antsika amin'izay fanolorana tolo-tanana sy fahavozana ataontsika menakavy. Dia manantena ny fanohanareo ary miraro soa atsika rehetra
eo ambany soavan'Andriamanitra oman'Andriamanitra reny ny voninahitra. Misaotra indrindra to. Misaotra ny filohan'ny komitin'ny fankalazana isika ny amin'izany araka ny volazany te fa manomboka ny asa ary ambony me ary vato. Ireto zanantsika reto entina mbavaka ho amasinina fanambadiana. Andrena nahary toko iradisonsy rary nirina tsika sarobidy asa nao zareo. Mbola ambany vohatra. Raha riva zany ny fotoanany AFF amin'ny 3 ora tolakandro manasa antsika izy ireo. Irosy amin'ny rakitra isika eo ny dekona andamina antsika amin'izany eo ireo ny tokopira hira ao anatin'izany. Tanteraka izay nandrasana ilamy fateraka ao Betlem Jesu Kristi pamonjy hoanao ino tanteraka nandrasana fateraka ao Betlem Jesu pamonjy Bye.
Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, asaina ianao mpanay fanasan'ny tompo rehetra, ianao izay vahiny koa mba iombon-databatra amin'ny tompo rehefa avy eo. Horaintsika ny hira mialoha sy aorian'ny tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Ny fiadan'Andriamanitra izay mohotra ny falana rehetra, hiaro ny fonareo, hiaro ny hevitrareo, hiaro ny fitiavanareo, hiaro ny tenanareo, tanteraka tsy hanantsiny, hiasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka ny tokantranonao. Amen.
mipetraka hivavaka mangina isika eto. Andriamanitra tsy mba olona ka andainga, indro efa hitany ho efa azoko, ary efa nitay izy ka tsy misy mahova izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanany ary ny fanahy misy. Amen. Hoe ny soratra masina efa nomeny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiaina sy ny toe-panaraka n'Andriamanitra amin'ny fahalalana le efa niantso antsika tamin'ny voninahiny. Ary izany no nahatanterahany teny fikasana Jesosy lehibe indrindra ka nahatonga antsika piray amin'ny fomba n'Andriamanitra rehefa nandositra ny fahalotona teto amin'izao tontolo izao. Noho izany dia manaova izay zotom-po indrindra ianareo amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahantsaina. Amin'ny fahatanjahantsaina dia fahalalana, ary ny fahalalанareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panaraka n'Andriamanitra, ary ny toe-panahinareo araka n'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha hananinareo izany zavatra rehetra izany ka hananinareo betsaka, tsy avelan'izay ho malaina na tsy havokatra ianareo fa ho tonga fahalalana tsara ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Mivelatra manolo antsika zao fanasamin'ny Tompo zao, manambara ny fanatrehan'ny Tompo amin'ny azy fomba azo tsapahitanana sy hita maso ankehitriny ko asan-drato amin'ny Tompo ny fonareo. Mety sy mahavonjy ary tokony antenana vinany Tompony misaotra anao indrindra fa amin'ny alalan'izao sakramenta masina izao,
ny amin'ny Kristy ilay Andriamanitra avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra noho ny fanavotana vitany tao aminao Andriamanitra nanoloran'ny ainy hamonjy anay. Noho izany noho amin'ny zanak'ondry izay nivonoana feny fiderana an-danitra amin'ny kirabe misinsera vy mirakotry ny elany ny anjely tsomby an'ny lalina ny mpaminany sy ny apôstôly ary ireo martiora efa sambatra aminao. Mianta izay na dia ety ambonin'ny tany aza dia mangataka ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao ka ioby sy ankalaza ny voninahitra anao manao hoe hoenitsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy Tompo tamin'ny alina izay namadia anazy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy manao hoe ray sy hano ity ny tenako izay omenao anareo zao no ataovy io fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity anareo rehetra fa ity norako teny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ilay fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piavana. Hivavaka isika tsiaro ny asa famonjen'ny Tompo sy hangataka ny fanahy masina. Ry Tompo anaizy nandanitro indreto izay manao ny fahatsiarovana nahatongavany zanako olona. Manomboka amin'ny finanambilon'ny Betlahema hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia. Nitsanganany tamin'ny marain'ny Alahady, ny fiakarana amboninahitra mipetrahany eo ankavan'Andriamanitra ary mifona ho anay. Miandry sy mitalaon'ny firenany raha teo izahay. Ko mba hafeno ny voninahitra ny fanatim-pisaoranay, ta io tanteraka sakramenta masina zao endry Kristy ilay tokana, Kristy ilay tanteraka, Kristy ilay nateriny indray mandeha monjo anay to miazo fijaliana. Ry Tompo ray nan-danitro mangataka ny fanahy masina izay. Fanahy mpampianatra, mpanavao, mpahary, mpamelona, mpanahy masina, mpanome anay ny zavatra rehetra. Miano taminao izay ry fanahy Kristy. Amasin'ny mofo manambara ny tenany Kristy, amasin'ny torak'izany divay manambara ny rany Kristy. Fa anao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako malalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra ilay tsy tokoa mba amin'ny firaisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo zavakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika satria iray ihany mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza satria isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy Tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy Tompo andeha fivoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Larakira fahavala amin'ny 10 raha itsika mipetrahana ampizarana ny mofo sy ny kapoaka.
kazarao amin'ireo mpianakavy ny finoana fefantay eo izy Andriamanitra nitay azy ireo satria masina izy marina izy. Amen.
Atsangana isika anetretena. Oka isika iombona amin'ny vavy fanetretena manao hoe Tompo. Ny mofo hanina ry Jesosy milaza aminay ny tenanao. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra marina amintsika manao hoe raiso hano ity ny tenako izao natao hoe fahatserovana ahy. Misotro ny divay izahay izao ahatsaovanay ny antranao. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra masina hoe sotronareo rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao natao ho fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao izay Tompo fa efa nandray araka izay mety sakramenta masina izao. Any mpanahy mavokijany ary sakafo mifanjakany lanitra. Misaotra anao izay Tompo fa nanasanay ianao ary tsy miovy ianao amin'ny teninao. Maranata, avia Jesosy Tompo. Amen. Ho ny Hebreo 1:12. Ary ny finoana dia fahatokiana amin'ny zavatra ntenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita, fa izany na tsara laza ny Ntaolo. Finoana no ahafantarantsika fa amin'ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao. Amen. Ipetraka isika anao ny raky mpisaorana. Raha misy mbola hira na tokopira dia afaka mihira, raha tsy misy dia mihira voalahatra no raintsika.
mampamirapiritra ny tavana aminareo aneny to ka iandranareo ananatra ny tavana aminareo aneny to ka anome anareo fiadana. Petraka mivavaka mangina isika to satria masina dia ho masina ianareo ny tompo, izaho ny lalina sy fahamarinana ara-fiainana. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho any ihany amin'ny fifalian'ny tomponareo.